fanaiomikina manaceana yana mahanulurana nivavakamangina vetsuvetsuku sayatuluca Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho anio alakamisy faraika ambin'ny folo ny volana avrila 2024. Ry hava-malalo amin'ny tompo, tonga indray ny fotoana ahafahantsika hiaraka hivavaketo anio noho ny famindram-pony Jesosy, satria raha isika fotsiny dia tsy anana fotoana isika anaovantsika izao fotoam-bavaka izao, fa noho ny herin'ny fanahy masina, noho ny herin'ny tompo dia tanteraka ny fotoana anio. Ry havana entsika ny rahateo, nangataka sahady ny fanahy masina isika mba hidina eto amintsika izany, n'aiza n'aiza misy anao. Ry havana, tokony tsy ho ataontsika fahazarana fotsiny ihany ny mihira fivavahana, satria tokony tena hoe ho ataontsika araka ny fanahy mihitsy izany ny hira. Araka ny fanahy tena hoe miantso ny fanahy masina, satria
izy dia tonga rehefa antsoina, rehefa tena miantso azy amin'ny fahamasinana moa zany sy ny fahamarinana, satria araka ny anarany hoe fanahy masina, dia mila masina zany isika miantso azy. Teo ny hira izay noenointsika, mino aho fa haintsika tsiraray avy izany hira izany. Ho an'izay tsy mahay dia afaka ianao mijery ny tonony hira zany rehefa malalaka ianao, ary koa afaka ianaranao. Ny hira zany dia manambara mihitsy ny amin'ny fanatreny fanahy masina ho amintsika izany, ary koa manambara fa maro ny zavatra zany manjoa antsika. Eo zany ny heso sy ny latsa, maro ny zavatra manjoa antsika. Eo ny heso sy ny latsa zany dia isika zany mila isika ny amin'ny fitarian'ny fanahy masina, fampahirezan'ny fanahy masina, ny fiasan'ny fanahy masina ao anatintsika tsiraray avy. Ry havana ho reraka isika raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina, raha tsy izy no manjaka ao anatintsika. Dia ny tompo izany, satria ny ray ny tompo ny fanahy masina dia telo ihany ireo, ary iray ihany koa, izany hoe telo fa iray. Dia noho izany dia mila ny fanahin'ny tompo izany isika, izay fanahin'Andriamanitra ihany koa, dia ny fanahy masina mba hanjaka amin'ny fiainantsika. Ry havana, misy ten'Andriamanitra ho vakiantsika alohany enointsika hira anankiray dia hibebaka isika ao aorianan'izay. Raha ohatra ka misy baiboly eny an-tananao dia manasa anao aho handray ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 1:70. 1:70 no horaisintsika izany. Io teny io zany no vakiantsika. Ho vakiantsika io tenin'Andriamanitra io dia eno hira anankiray isika ao aorianan'izay dia hibebaka isika rehefa avy eo. Ny tenin'Andriamanitra izay ho vakiantsika io dia ho vakiantsika manontolo aloha zany io tenin'Andriamanitra io. Dia rehefa avy eo isika zany dia anazava fohy fotsiny aloha zany zahako ny amin'ny fibebahana ho ataontsika zany fa ho raisintsika ihany zany io tenin'Andriamanitra io rehefa avy eo ho hazavain'ny fanahy masina izany, satria isika dia tsy mahay manao na inona na inona, fa ny tompo izany izy irery ihany no afaka mampahery-ntsika amin'ny alalan'ny teniny. Ka ho vakiantsika ny teny, miangavy anao mihitsy aho anaraka maky hiaraka amiko, satria raha ohatra ka hamaky koa ianao dia azo hery ianao. Azo hery ianao satria ny tenin'Andriamanitra izay vakiantsika dia ho antsika zany, tena hoe hiainantsika zany ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo isika mangataka ny fanahin'ny tompo zany aorianan'ny fibebahana zany anazavan'ny tanteraka an'io Salamo 1:70 io fa ny andininy vitsy ihany hoy aho no horaisiko azavaiko fohy zany alohantsika hibebaka. Ho vakiantsika zany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Salamo 1:70. Hoy ny vaky teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ianao Tompo no itokiako, aoka tsy ho menatra mandrakizay aho. Vonjeo amin'ny famarinanao aho ka afao. Atongilano amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Aoka ho vatolampy fonenana ho antoniko mandrakariva ianao, izay efa nandidy hamonjy ahy. Fa aram-batoko sy mahanda fiarovana ho ahy ianao. Ry Andriamanitro, afao amin'ny tanany ratsy fanahy aho, dia amin'ny tanany mpanao meloka sy mpanao herisetra. Fa ianao no fanantenako, ry Tompo Andriamanitro, ry tokiko hatry ny fony aho mbola tanora. Ianao no nanankinana ahy hatrany am-bohika. Ianao no namoaka ahy avy tany an-kibon'ny reniko. Ianao no deraiko mandrakariva. Tonga toy ny zava-mahagaga eo imasony maro aho, nefa ianao no fialofana azo antoka ho ahy. Ny vavako dia feno ny fiderana anao sy ny fankalazana anao mandrakariva.
Aza manary ahy amin'ny andro ny fahanterako. Aza mafoy ahy raha miaketraka ny heriko. Fa miresaka ahy ny fahavaloko, ary miara-mioko izay miambina ahazo ny aiko. Ka miteny hoe Andriamanitra efa nafoy azy. Enjeo izy ka sambory fa tsy misy anafaka azy. Andriamanitra o, aza manalavitra ahy. Ry Andriamanitra o, fangahana monjy ahy. Aoka ho menatra sy ho levona ny mpanohitra ny fanaiko. Aoka hitafy enatra sy fafambaraka izay mitady anisy ratsy ahy. Fa izao kosa dia anantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fiderako anao. Ny vavako dia hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro intsony ny isany. Ho avy amin'ny asa lehibe nataony Tompo Andriamanitra ao. Ampatsiaro ny fahamarinanao aho dia ny anao ihany. Andriamanitra o, ianao no nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora. Ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagagana nataonao aho. Koa na dia efa antitra sy fotsy volo aza aho, dia aza mafoy ahy Andriamanitra o, mba azahoako manambara ny herinao amin'izao taranaka izao, sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Miantra amin'izay avo indrindra ny fahamarinanao, Andriamanitra o, izay nanao zava-dehibe. Andriamanitra o, iza no tahaka anao? Ianao izay nampahita anay fahoriana be sady mafy, no amelona anay indray, ka ampiakatra anay indray hiala avy amin'ny toerana lalina amin'ny tany. Ampitomboy ny voninahitro, ary aoka ampionina ahy indray ianao. Izao kosa dia hideranao amin'ny valia, dia ny fahamarinanao ry Andriamanitra o. Ankalazanao amin'ny lokanga aho, ry iray masin'Israely o. Ioby ny molotro raha mankalaza anao, ary ny fanay kokoa izay navotanao. Ny lela kokoa dia hitory ny fahamarinanao mandrakariva, fa menatra sy mangay ahy izay mitady anisy ratsy ahy. Amen. Ry havana eto ny tenin'Andriamanitra, dia fantatsika tsara fa fiantsony Davida mpanjaka zany an'Andriamanitra ny amin'ny iarovany, mba hiarovan'Andriamanitra azy. Ry hava malala ao mitompo hibebaka isika rehefa avy eo, alohany anazavana tsikelikely izao teny nomeny Tompo anio izao. Vo nomeny voateo io satria sasany tsy manomana mihitsy fa izay omeny fanahy masina no ekena ary arahana ny baikony. Eto ny teny dia ho antsika tsiraray avy matotonga, zafady matotonga zany ny tenin'Andriamanitra, na iza ianao, ary iza koa anatin'izany dia ho antsika izany ny teny izay nomeny Tompo. Isika zany izao hibebaka rehefa avy eo arina ny hira, hitalao amin'ny Tompo isika mba tsy hanariny antsika, mba tsy hanalavitra antsika ny Tompo. Ry havana, inona moa no antony mahatonga ny Tompo manalavitra antsika? Fantatsika tsara fa noho ny fahotantsika. Ary noho ny fahotantsika dia miditra ny fahavalo amin'ny fiainantsika, dia resy isika. Resy isika izany rehefa miditra ny fahavalo amin'ny fiainantsika. Mila zany isika rehefa avy eo tena angataka hitaraina amin'ny Tompo mihitsy mba hamindrany fo amintsika, hamelany ny fahotantsika. Averiko vakiana fotsiny ny eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 5. Hoy ny tenin'ny Tompo hovakiako amin'ny anarany. Ianao Tompo no itokiako, aoka tsy ho menatra mandrakizay aho.
vonjeo amin'ny fahamarinanao aho ka hafao. Atongilano amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Ao ka ho vatolampy fonenana ho antoniko mandrakariva ianao, izay efa nandidy amonjy ahy. Faharam-batoko sy manda fiarovanao ahy ianao, ry Andriamanitro, afao amin'ny tanany ratsy fanay aho, dia amin'ny tanany mpanao meloka sy mpanao herisetra. Fa ianao no fanantenako, ry Tompo Andriamanitro, ry tokiko atry ny fony aho mbola tanora. Amen. Najanoko hatreo aloha. Eto zany isika dia hibebaka rehefa avy eo angataka amin'ny Tompo, angataka amin'ny Tompo mba tsy ho menatra mandrakizay isika. Satria rehefa ohatra isika fa baraka, dia fa baraka ny ota izany. Rehefa tena ao amin'ny Tompo marina ianao dia tsapanao fa rikoriko ianao tamin'ny ota izay niainanao. Zaho anatin'izany. Rikoriko ao anatin'ny ota izay niainantsika isika rehefa ohatra tena afaka tanteraka tamin'ny fahotana. Ary tena tsy te hierika izany intsony, satria isika dia tena afa-baraka. Nahatsapa isika fa afa-baraka isika teo aloha, satria tsika jamba teo aloha. Ny fahajambantsika izay no tsy nahafantarantsika. Raha mbola tsy ao amin'ny Tompo ianao tompoko, dia tadidio tsara aho mbola jamba ny fahotana zany ianao. Fa rehefa manaiky ianao hiverina amin'i Jesosy, hiteny tahaka ny tenitenin'Andriamanitra hoe ianao Tompo no hitokiako, aoka tsy ho menatra mandrakizay aho. Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho ka hafao. Rehefa hiteny an'izay ianao zany hibebaka natreny Tompo dia manomboka ny Tompo hiditra antsehatra amin'ny fiainanao. Nefa kosa Tompoko, tena fantatrao tsara mihitsy zany hoe tena hoe hiala tanteraka amin'ny ota ianao, satria fantatry ny Tompo ny momba ny fontsika. Fantany isika na mbola tsy miteny aza. Dia izay fahafantarany antsika izay fantany satsika hoe tena hoe hibebaka marina ane itolay tiana mbola tsy tena hibebaka. Ka tsy miainao antsika izy zany raha ohatra ka anao sangisangy isika, satria Andriamanitra dia tsy azontsika vazivaziana fa izay afafintsika no jijaintsika. Eto zany isika dia hibebaka rehefa avy eo raha tena vonona ianao Tompoko. Fa raha ohatra ka tsy vonona ianao dia aza misangisangy amin'Andriamanitra, satria ho vomafy ianao. Ianao ihany no vomafy. Tsy izaho mihitsy akory na ny Tompo, ny anazy efa vita ny asan'Andriamanitra, fa miandrentsika izy hiverina amin'ny famindram-pony no andrasany antsika. Fa raha ohatra ka misangisangy amin'Andriamanitra isika, dia fantatsika tsara ny zavatra anjohantsika, fa afobe no miandry. Afobe no miandry. Ny zavatra mampalahelo dia maro be ny fiangonana tsy mitory intsony ny amin'ny fahaverezana. Tambatambazana ny olona hivavaka, fa atao alavidavitra ny momba ny hoe any amin'ny afobe. Zava-doza Tompoko, satria ny fanahy no vonjena, ka tsy maintsy ambara ny marina rehefa miteny ny fanahy masina. Ny fanahy masina natsointsika teo midina. Efa teto ny fanahy masina taty amiko alohan'ny hanomboka, satria efa nandroaka devoly aho alohan'ny nanomboka hanao ny asan'Andriamanitra. Mianara Tompoko miomana, mianara Tompoko manatona ny to-bebe kokoa, aza mitsahatra mandroaka devoly sy mivavaka, fa hitrantsehatra ny Jesosy amin'ny fiainanao. Ry havana izy no mitarika izao fotoana izao, izy no miasa, za dia fitaovana fotsiny ihany. Ka raha vonona ianao ho fitaovan'i Jesosy dia manantona azy fa hamaly anao izy. Dia ny tenin'Andriamanitra zany eto hibebahantsika rehefa avy eo dia isika mba ho afaka amin'ny fahamenarana. Ao anatin'ny ota zany io ho afaka amin'ny ota ratsy izay nataontsika zany hibebahantsika ao amin'i Jesosy. Dia mangataka amin'ny tompontsika zany hoe vonjeo amin'ny fahamarinanao aho ka hafao. Izy irery ihany no mpanafaka, araka ny teny any amin'ny bokin'ny Jaona manambara hoe
fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izy rery ihany no afaka manafaka antsika. Raha ohatra misy mandray note un verset dia ndraso raisiko hojereko le verset an'izay dia omeko anao raha ohatra ka ilainao. Ao amin'ny Jaune toko 7 andininy 7 Jaune toko 7 andininy 7:30 izany teny izany. Vaky toy izao amin'anaran'i Jesosy Tompo hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Ry havana, Jesosy rery ihany no afaka hanafaka antsika. Izay no mahatonga antsika hoe miangavy aminy hoe vonjeo amin'ny famarinanao aho ka afao tsy mahavita tena isika tompoko. Dia hoy koa ny ten'Andriamanitra eto amin'ny Salamy 1:7 andininy 2 amin'ny tapany 2 hoe atongilano amiko ny sofinao ka avonjeo aho. Mila zany isika tena hoe mangataka amin'ny tompo mba atongilany amintsika ny sofiny mba hiainao antsika izy, satria fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra izay miverina matetika eto ho antsika tsy enjery mihitsy rehefa farany dia hoe tsy miaino ny mpanota Andriamanitra. Tsy miaino ny mpanota Andriamanitra. Isika dia mpanota, dia iangavy aminy isika hamonjeny antsika. Satria tsy maintsy izay. Tsy miandry mihitsy isika hoe anatona ny tompo, tsy miandry mihitsy isika hoe ny tompo anatona antsika. Fa isika no mila manatona azy satria efa vita ny famonjena nataon'i Jesosy ho antsika. Dia isika no andrasany. Isika no andrasany. Mitandrema sao dia ho tara tompoko. Satria raha mahita ny soratra eto amin'ny écran ianao dia manambara hoe indro avy aingana ao. Ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba amaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Apokalipsy 2:20. Ho avy ny tompo izany, ho avy izy. Izay foana no ambara eto satria mitsoka ny trompetra izay menada ato amin'ny ho avy Jesosy. Asainy tompo hitsoka ny trompetra. Ampiomana ny fiangonany mba hiaina tanteraka anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Tsy hanao fahazarana fotsiny ihany fa tena hoe anatona ny tompo ny tsiraray avy ao anatin'ny fahamasinana tanteraka sy ny fahamarinana. Ho avy ny tompo. Iangavy aminy izany isika mba hanongilanany ny sofiny amintsika ka hamonjeny antsika. Ry havana, vakiko ny andininy 4 tonga dia tsy vakiko ny andininy 7 fa andininy 4 satria mbola raisitsika ihany rehefa avy eo dia hoe ry Andriamanitra afao amin'ny tanany ratsy fanay aho dia amin'ny tanany mpanao meloka sy mpanao herisetra. Andininy 5 fa ianao no fanantenako ry tompo Andriamanitra ry tokiko atry ny fony aho mbola tanora. Amen. Ry havana, angataka isika ho afahan'ny tompo amin'ny tanany ratsy fanahy. Amin'ny tanany ratsy fanahy, tanany fahavalo izany. Ry havana, mila mitandrina isika satria ny fahavalo dia anatin'ny olona. Olona no ampiasain'ny fahavalo satria fantatsika tsara fa tsy tamaso ny devoly, tsy tamaso ny herin'ny maizina. Fa anatin'ny olona izy no mitoetra dia manafika antsika amin'ny alalan'izay. Ka mangataka amin'ny tompo izany, ny amin'ny anafahany tompo antsika amin'ny tanany ratsy fanahy. Dia anafaka antsika anie ny tompo rehefa tena mangataka aminy isika. Satria izy no tokony antenaintsika, fanantenany fanahintsika, tokony ho izy. Tokony tompo Andriamanitra antsika no tena fanantenantsika. Tsisy olombelona afaka hanafitra antsika, fa ny tompo irery ihany no afaka hanafitra antsika. Ry havana, amin'izao fotoana izao mety eo ambony fandriana ianao, raha tia Eropa, na koa any Madagasikara raha miaino, na mbola ao an-dakozia ianao, na mbola any an-tsena ianao amin'ny fotoana hinonao an'izao video izao.
oka ianao atsapa tsara tompoko fa amin'ny fanahy tena ny fanahinao no tokony hanatona an' Jesosy rehefa mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao, rehefa mivavaka ianao, rehefa mihira ianao, rehefa tena iainanao amin'ny fanahy izany dia ho resy ny fahavalo. Indraindray anatin'ny vavaka fotsiny ihany ianao, anatin'ny hira fotsiny ihany ianao dia mitsoaka ny devoly. Rehefa tena araka ny fanahy hoy aho, araka ny fanahy. Rehefa tena matoky ny tompo araka ny fanahy dia tena tanteraka izany. Ry havana, mbola hihaino hira anankiray isika alohan'ny hibebahantsika. Ny hira ihainoantsika dia matoky aho fa hainao. Mangataka isika ny amin'ny famindram-pon'ny tompo. Angataka isika aminy mba hamonjy antsika ny tompo. Ny hira izay ho alefako dia hoe momba anay ry Jesosy tompo ô. Mangataka isika ny amin'ny fiombany antsika mba homba antsika izy, hiaino antsika izy, hanafaka antsika izy, hikarakara antsika izy. Izy rery ihany no afaka malentsika. Oka ho ataonao amin'ny fanahy ny hira. Akipio ny masonao azonao atao izany raha ianao tsy enjery ny hira. Dia oka mihitsy ho tsapanao hoe toy ny any an-danitra ny fanahinao. Satria tompoko, ny fanahintsika no mihaona amin'Andriamanitra fanahy. Ary anatin'ny fanahintsika io, ny tenantsika anatin'ny fanahintsika io no tafihan'ny fahavalo. Dia ny fanahintsika tokony mila mahery miakatra ambony ny fanahintsika mba hitsoahan'ny fahavalo ao anatin'ny fanahintsika, anatin'ny nofontsika. Ka mampahery anao aho tena ahery ary anaraka izay tiany fanahy masina ambara. Ihainoantsika ny hira amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia afaka miomana ianao mandohalika sahady raha ohatra ka tonga dia afaka mandohalika ianao. Afaka ataonao mpandelehana ny hira. Efa toy ny vavaka sahady. Mombanay Jesosy Tompo, ao aminao rery ihany no misy ny famonjena. Ianao rery ihany no afaka manafaka anay amin'ny fatotra rehetra Jesosy. Mombanay Jesosy. Mandalo izay Jesosy, mandalo ny andronay Jesosy, miovaova isarehetra Jesosy, miovaova tompony tany, miovaova Jesosy ny olo Jesosy, amindra foanay rano.
amindra fo aminao Jesosy. Ilanao zay Jesosy. Hey, tompoko malala ny teninao Jesosy. Ny teninao Jesosy ny fisalinao. Ny masonao nitaridalana Jesosy malala o. Sakaiza tsara anao anao Jesosy. Momba anay Jesosy. Momba anay Jesosy. Jesosy, momba anay Jesosy. Malala milanao fantatry izay Jesosy. Milanao ny tany Jesosy, milanao zanakao Jesosy. Toko malalaka sy ny tsiraray avy. Tena ho feno fanahy Jesosy. Tena hivavaka araky ny fanahy. Tena natanao marina Jesosy araky ny famarinana sy ny famasinana Jesosy. Toko malala. Okandohalika ianao raha afaka mandohalika ty. Okanatika seza fiandianan'ny tompo ianao. Okanatika seza fiandianan'ny ray ianao. Jerenao ny anjely ny lanitra. Jerenao ny tompo amin'izao ora sy fotoana izao. Naiza naiza misy ianao. Okenao anatrika ny tompo Andriamanitra mahery. Hivavaka isika. Hoe teo amin'ny tompo ny tenanao. Hoe teo amin'ny tompo ny mombanao. Eny tsika teo ny hira. Mangataka ny fiomban'ny tompo antsika. Ry havana, tiantsika ny tompo. Mamy ny sika. Izy rery ihany no afaka amelantsika. Izy rery ihany no afaka anadio antsika. Izy rery dia izy rery ihany. Hoe teo amin'ny tompony mombanao manontolo. Izy rery ihany no tiantsika. Jesosy malala o. Indreto izay Jesosy. Mitondra ny tenanay tompo. Tsy mendrika izay Jesosy o. Tsy mendrika izay Jesosy o. Araka ny teny raisina teo Jesosy dia mangataka famindram-po avy aminao izay. Mangataka ny familana avy aminao izay Jesosy malala o. Mangataka aminao izay Jesosy okanao iainao anay tompo. Oka tompo ny sofinao iainao anay Jesosy. Aza mangina aminay ray satria very izay. Very izay ray raha ohatra ka mangina aminay ianao. Jesosy malala o. Oka tsy homenatra izay. Oka tsy homenatra izay tompo malala o. Be loatra ny fahotana vitanay tsiraray avy Jesosy. Nefa ny ianao dia tonga namonjy anay. Tonga nanafaka anay ianao Jesosy. Ary mila izay mangataka famindram-po avy aminao. Raha tsy mamindra fo aminay ianao Jesosy dia ho very izay. Indreto izay Jesosy o. Naiza naiza misy anay Jesosy. Naiza naiza tompony misy ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy o. Izay matsiaro miantso anao amin'izao ora sy fotoana izao.
Tompo malala mangetaeta ny fanatrehanao izay, mangetaetanao fantatra izahay Jesosy malala eny zava-poana tokoa izay, zava-poana ny fiainanay Jesosy. Tompo malala hatrany am-boaka izay dia fantatrao ny mombanay, tsisy miafina aminao Jesosy ny mombanay tsiraray avy. Impiry izay Tompo no diso teo anatrehanao, impiry izay Tompo no nandahanao, impiry izay Tompo no tsy nanajanao Jesosy. Nefa ny anao no Andriamanitra lehibe indrindra, ary ny fitiavanao anay dia tsy azo refesina izany, tsy voavalinay izany Jesosy. Fa raha ohatra tsy mankatoanao izay Jesosy dia afo be no miandry anay, afo be no miandry anay Jesosy malala raha tsy mankatoanao izay Jesosy malala ndreto izay mandoalika eo anatrehanao, izay afaka mandoalika, izay afaka mandoalika Jesosy dia mandoalika eo anatrehanao. Ao Tompo, tsy afaka mandoalika noho ny tsy fahasalamana Jesosy, mamindra fo aminy. Tompo, atongilanao aminay ny sofinao Jesosy, iain'ny fitarainanay, iain'ny fibebanay Jesosy fampanota izay. Ny fisainanay zanak'olombelona dia ratsy, ratsy ny fisainanay Jesosy malala impiry izay no misain-dratsy Jesosy. Tompo malala impiry izay Tompo mieritreritra ny mombanay foana. Jesosy malala mamelanay, mamelanay Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay, diovy amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay. Tompo malala eo koa ny masonay Tompo, ny masonay Jesosy ny fijerinay, amboary Jesosy, amboary Jesosy ny fijerinay, mba hitany tsy hita dia hitany any aminao Jesosy. Satria rehefa ho avy ny fotoana ikipiny ny masonay Jesosy hiala amin'ity tany ity Jesosy, dia engany Tompo mba ianao no hitanay fa tsy ny fahavalo. Jésus, ho maro ny ahitany fahavalo vao ikipy ny maso, ho vereny amin'ny afo be. Mibeba ianao, mibeba, aza manao tsirambina ny fanahinao, aza atao tsirambina ny fanahinao fa andro farany izao. Maro dia maro ny hazakazaka any amin'ny afo be. Ka hitandrina mafy ianao, ka hitandrina mafy, satria ho avy ny Tompo, ho avy ny fotoana, ho avy ny fitsarana. Ka hitandrina mifoaza, mifoaza, mifoaza miala amin'ny ratsy rehetra Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay, diovy Jesosy amin'ny ranao ny vavanay Jesosy, mba hitezava-tso foana Jesosy. Satria araka ny teninao fa raha ny zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa ianareo, fa raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Indreto izay Jesosy, ianao ilay zanak'Andriamanitra, mpamonjy, mpanafaka anay. Afao izay Jesosy, afao izay Jesosy amin'ny elokanay, afao izay Tompony amin'ny fahotanay. Diovy izay Jesosy, diovy izay Jesosy mba homendrika anao, mba tsy lala-baraka ny anaranao Jesosy. Ianao ilay zanak'Andriamanitra velona, ianao ilay masina Jesosy. Tompo malala diovy ny sofinay, amin'izay norenesi ny sofinay Jesosy, maro loatra zavatra ratsy eninay. Ao Jesosy ny kifosafosa, ao Jesosy ny teny ratsy, ao Jesosy ny raha tontolo izao, ao Jesosy zavatra maro tsy tambo isaina Jesosy, ny lainga etsero. Tompo, diovy ny sofinay, diovy ny sofinay Tompo, mba adio Jesosy,
Jesosy Tompo, mangataka aminao koa Jesosy. Diovy ny tananay amin'ny ranao Jesosy, izay nokasi ny tananay, izay nokasi ny tananay Jesosy. Okenao anadio ny tananay amin'ny ranao Jesosy, amin'ny ranao soa. Diovy Jesosy ny tananay amin'ny ranao soa. Diovy koa Jesosy ny tongotray amin'ny ranao soa Jesosy. Okenao anadio ny tongotray izay nandehananay Jesosy zany, toerana nandehananay Tompo. Okenao anadio Jesosy ny tongotray. Jesosy ianao irery ihany no iandrasany tany, ianao irery ihany. Tsy maintsy ho avy ianao Jesosy, tsy maintsy ho avy ianao Jesosy. Ampiakatra izay voaomana, ampiakatra izay voaomana. Tompo malala miangavy ianao, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Jesosy. Mamelany elokay ny afaran'olona rehetra tsiraray avy dia tsy maintsy eo anatrehan'Andriamanitra, tsy maintsy iseho anatrehan'Andriamanitra isika tsiraray avy. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, tsy maintsy iseho eo anatrehan'Andriamanitra isika tsiraray avy. Efa niomana vai ianao, efa niomana vai ianao Jesosy. Mangataka ny famindram-ponao izay. Okenao tompiaro anay koa ny amin'ny olona izay mitsangana ho fahavalonay, amin'ireo olona mankala anay Jesosy. Okenao Jesosy hamindra fo amin'izy ireny, okenao hamindra fo amin'izy ireny Jesosy malala. Mivavaka ho azy mitsangana ho fahavalonay izay Jesosy. Mamindra fo Jesosy ny amin'ny tsiraray avy. Faharovy izay Jesosy amin'ny tana maherinao, arovy izay Jesosy amin'ny tana maherinao. Ka izay mitsangana ho fahavalo Tompo malala dia efa resy Jesosy, satria ianao no miado anay fa izay kosa dia angina. Ianao Tompo nandravarava ny fahavalo rehetra Jesosy, satria ianao Jesosy no mpamonjy anay, ianao no mpiaro anay Jesosy malala. Tompo malala mamindra fo, mamindra fo Jesosy ny amin'ny tany. Jesosy malala mitondram-bavaka koa izay Jesosy ny amin'ny ankonanay tsiraray avy. Tompo malala amboary Jesosy ny ankonanay tsiraray avy izay manana ankonana Jesosy. Tompo malala amboary Jesosy ny sabatan'olona amin'ny tokantranonay tsiraray avy. Sasao amin'ny ranao Jesosy, amboary Jesosy kasio, amboary Jesosy. Izay Tompo tsy mahay manao n'aina na inona, tsy fantatra izay ataonay Jesosy, fa ianao no tompony tsiraray avy, ianao no tompony tsiraray avy Jesosy, fa mitondra ny tsiraray avy anatrehanao ny azonay atao. Misaotranao fanahy masina fa eto ianao fanahy masina, hoenao any aminao fanahy masina, raha tena ho feno fanahy ianao. Enao any aminao fanahy masina, raha mandoalika ianao dia andamosinao ny fanahy masina mameno hafanana aminao. Enao ny fanahy iray, enao ny fanahy iray, raha tena miaino azy tanteraka ianao. Dispose-toi, raha tena miomana ianao tokoa, raha anatin'ny fanahinao dia enao amin'izao raha sy fotoana izao ny fanahy masina. Enao ny fanahy masina, mamelombelona indray ilay ao anatin'ny fonao, mameno anao ny fanahy iray. Eny, rehefa mikipy ianao dia tsarofa ohatry ny any an-danitra ianao izao, mianarany amin'ny tsara, aoka ny fananao tonga anatrehan'ny Tompo, tonga anatrehan'ny Tompo, adinio ny manodidina anao, adinio ny manodidina anao, izao zavatry ny tany izao, fa aoka ho tonga anatrehan'ny Tompo ny vatanao, ny fanahinao mandohalika, ny vatanao ety ambony tany ihany, fa ny fanahinao
ny fanahiko dia eo anatrehany sezan'Andriamanitra, eo anatrehany sezan'ny fiandrianan'Andriamanitra mandoalika, miankohoka eo anatrehany iray, satria ny iray dia fanahy, ary izy mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy, tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zay vao tonga anatrehany iray, zay vao tonga anatrehany iray, eo anatrehany seza fiandrianan'Andriamanitra isika amin'izao, eo anatrehany seza fiandrianan'Andriamanitra isika amin'izao. Ataovy ny vavaka anao, miresaha amin'iray, avelao ny fanahy ao anatinao no hiteny, hibebaka ho anao, anambary anatin'ny fonao, ambarao aminy nataonao rehetra, ny ratsy nataonao rehetra, mitala ho amin'i Jesosy mba hamindrany fo aminao. Enao no malala ny hotanao, ny lainga nataonao, ny teny ratsy navoaka ny vavanao, ny loto rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanao, ny fijery mivilana nataonao, ny fijerijejona, ny zavatra tsy mendrika nataonao. Enao no malala tompoko, mibebana hatrehan'i Jesosy, mibebana dia mbola misy ny fotoana aza mijery olona intsony, sao tavela ety ambonin'ny tany ity, sao tavela ho ringana ety ambony ity tany ity, mibebana famarina sy fahamasinana, fa ianao anao ny tompo, fa ianao anao ny tompo Andriamanitra. Rehefa tena manantona azy ianao, na andranomaso aza ianao, dia ataovy ny vavaka anao, okanao hitokana ho an'ny tompo, okanao ho an'ny tompo irery ihany. Aza mila dera manolona, aza mijery olona, fa ianao no hiaona amin'i Jesosy, izao no hiaona amin'i Jesosy rehefa tonga ny fotoana. Eny, fotoana ny fibebana izao, fotoana ny fitokanana izao, fotoana ny fiderana izao, fotoana ny fiomanana izao, fa ho avy Jesosy na hiala ety isika, tsy amin'ny fotoana nrendrarendra intsony, tsy amin'ny fotoana ny fitadiavana zavatry ny tany intsony. Efa hitanao ny fahampotehany tany, efa hitanao zavatra miseho eran-tany tompoko, ka oka hifikitra amin'i Jesosy, oka hifikitra amin'iray, izy ilay Yeshua Masia, izy ilay Adonai, izy ilay El Shaddai, izy ilay Andriamanitra fiandohany izao rehetra izao, izy ilay fiafarany izao rehetra izao. Izy no fiandohantsika tsiraray avy, ary izy mbola hiafarantsika tsiraray avy. Izy rery ihany no fiandohany izao rehetra izao. Izy rery ihany no azontsika ambara hoe izy ny andohan'ny fiainantsika, izy ihany koa ny hafaran'ny fiainantsika. So sanatria ka tsy ho izy ny hafaran'ny fiainanao, so sanatria ka ny amin'ny satana ny amin'ny afobe, mibeba tompoko, dia mbola misy ny fotoana zava-poana zao fiainana izao, rendrarendra mandalo ihany, fa hiala ety isika, hiala ety isika, ary tsy maintsy hiaona amin'iray, tsy maintsy hiaona amin'iray, hifankahita amin'ny mpanao antsika, hifankahita amin'ny mpanao antsika. Inona no ho ambaranao eo anatrehany iray? Inona no ho ambaranao rehefa tonga izany fotoana izany? Anambara vai ianao, miala tsiny aminao Jesosy, fa tiako loatra ny toaka, dia nisotro toaka foana ahako. Ry havana tsisy tsony famindram-po, tsisy tsony famindram-po rehefa ho faty isika, rehefa tonga ny tompo. Anambara vai ianao, tiako loatra ny balina, tiako loatra fijangajangana, dia tsy mety afaka ao. Ry havana, izy tonga mba hanafaka, tonga hanafaka ny tompo, ka raha tsy manaiky hafana ianao, dia tsisy tsony ny azo ny atao anao, tsisy tsony ho azo ny atao anao. Rehefa tonga i Satana hakanao any amin'ny elo, rehefa tonga i Satana hakanao any amin'ny elo, mibebady ny mbola tonga ny fotoana,
Mibebà dia mbola misy ny andro ahafahantsika mibebaka toy izao. Mbola miantsoantsika ny iray, ilay be fitiavana, ilay Andriamanitra tsara indrindra. Aza mandany fotoana tsony any Facebook, aza mandany fotoana tsony any amin'ny TikTok, aza mandany fotoana tsony amin'ny resabe amin'ny olona, aza mandany fotoana intsony any amin'ny namana, ry havana. Manokana fotoana ho an'i Jesosy sy anao. Manokana fotoana ho an'i Jesosy sy anao. Eny, aoka ao amin'ny fivoriam-bavaka, amin'ny fibebahana, amin'ny fakazarana amin'ny tsy toa, dia hiadana ianao. Dia hiadana ianao. Izany no hatongavany soa amin'ny fiainanao. Fa raha ohatra variana amin'izao tontolo izao ianao, dia tsarovy tsara fa ho tavela ity. Ary izao tontolo izao sy ny fanaony dia ho afatotra any amin'ny elo mandrakizay doria. Ho afatotra toy ny lamba afatotra any amin'ny elo mandrakizay doria. Izao tontolo izao sy ny fanaony. Mivoa amin'izao tontolo izao. Dia ny mbola misy ny fotoana. Dia ny mbola misy ny fotoana dia mivoa, mitsoka miala amin'izao tontolo izao. Ry havana tiantsika ny Tompo, tiantsika ny Ray, tiantsika ny fanahy masina. Eto ny fanahy masina, eto ny fanahy masina, eto ny fanahy masina. Erabona salana bababosha, kirabinga salana batosha nanatera nanabesa, araseka nananabadosha nanabosha, irabima salana arabesa. Sotranao izay Jesosy, sotranao izay Jesosy ny amin'ny famindram-ponao. Sotra fanahy masina tsara indrindra ho, ny amin'ny mbola fotoana ahafahanay mibebaka, mbola ahafahanay miantso anao. Oka ianao hamindra fo aminay Jesosy, oka ianao hamindra fo aminay Jesosy. Anafaka anay tsiraray avy Jesosy. Tompo malala ho, mangataka ny ranao Jesosy, andrakotra anay, manomboka amin'ny lohanay ka hatramin'ny tongotra itsiraray avy Jesosy, izay nibebaka taminao anio Jesosy, na amin'ny fotoana izay bebahan'ny tsiraray avy. Rakofo ny ranao izay Jesosy, rakofo ny ranao ny ankonanay. Amboary izay tompo tsara ho, amboary izay tompo tsara ho. Oka ianao hanapatapaka izay tsy ianao anatinay, oka ianao hanongotra ary amboly indray. Fo vaovao, fisainana vaovao, tena vaovao Jesosy io, mba ho fanamendrika anao ny ao anatinay. Sotro ny ranao izay Jesosy, ny ranao sarobidy, ny ranao sarobidy Jesosy, sotronay, anadio anay, amelanao ny elokay Jesosy. Diovy izay Jesosy amin'ny ranao soa, diovy ny tenanay manontolo, ny taovanay, ny mombanay manontolo Jesosy eo. Diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao Jesosy malala ho. Mila maritra mivavaka ianareo, mianara mivavaka amin'ny Tompo. Avelao ny fanahy masina no hiteny amin'ny alalanao, amin'ny alalanao. Tompo malala ho, sotroko ny ranao Jesosy teo ambony azy fijaliana Jesosy eo, natolotra ho ay. Sotroko ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, oka nadio ny tenako ny momba manontolo. Ny ranao Jesosy, raha madio mihoatra lavitra noho ny volamena Jesosy, volamena tsy miaro Jesosy io. Diovy amin'ny ranao ny tenako, ny anaty lalan-drako ny tenako manontolo, ny taovako manontolo Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy, dorako amin'ny ranao Jesosy io, ary tsisy aizina intsony mipetaka ao anatiko. Dorako amin'ny ranao Jesosy. Toy izany koa Jesosy ny olonao tsiraray avy izay mibebaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy, ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy, izay marary Tompo, dia ho kositrana Jesosy misotro ny ranao.
oka ho sitrana tompo anao sitrana Jesosy ny aretina rehetra izay misotro ny ranao Jesosy dia ho sitrana Jesosy, ho sitrana Jesosy araka ny tenao ny finoanao no ahavonjy ianao, ny finoanao no mahavonjy ianao. Fanahy masina ho fenoy ianao izay, fenoy ianao izay fanahy masina iray mba ho feno mitobatobaka, avaozy ny toe-pananay, avaozy izay fanahy masina fenoy ianao izay amin'izao ora sy fotoana izao. Fanahy ny iray milanao izay ampahirezy ireo izay kamo mivavaka fanahy masina. Okanao hanome fanahy mahery an'izy ireo izay mangataka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Eny tahaka ny vorony mahery, tahaka ny vorony mahery, anavaonao ny fanahy masina raha vonona ianao, raiso ny fanahy masina raha vonona ianao, anavao anao mba hampahiranao mivavaka. Atolory ny tenanao ho an'i Jesosy, atolory ny tenanao ny fanahinao ho an'i Jesosy. Mifankazara amin'ny tsy toa dia ho sambatra ianao, Jesosy. Ndreto izay Jesosy, manavao indray ny fahaloran-tenanay Jesosy, izay efa nanolo tena ho anao Jesosy ka niverin-dalana, ka miantso anao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy. Okanao Tompo, andray an'izy ireo indray. Tompo malala ho anompo anao hatramin'ny farany aho Jesosy, anompo anao hatramin'ny farany aho Jesosy. Tompo malala ho ny lanitra no tanjoko Jesosy, ka mila mifankazatra aminao aho Tompo, ka mila mifankazatra aminao aho Jesosy izay vao tafiditra any an-danitra, ary zatra sady ny fiainan-danitra Jesosy, zatra sady ny fiainan-danitra. Misaotra anao Jesosy amin'ny olonao tsiraray avy izay nanolo tena teto. Raha misy mibebaka Jesosy hanolo tena ho anao Jesosy dia okanao amaly azy, andray azy Jesosy, andray azy Jesosy ho isan'ny zanakao. Afaka mibebaka ianao mangataka amin'ny Tompo, fa mindram-po raiso Jesosy Tompo sy mpamonjy ny fiainanao anatinao dia ho sambatra ianao. Aoka izy anjaka amin'ny fiainanao manomboka anio, raha mbola tsy manana an Jesosy ianao, raiso ny Tompo dia mbola misy ny fotoana, raiso ny Tompo, anjaka amin'ny fonao, anjaka amin'ny fanahinao, antsovy izy dia hiditra ao anatinao, antsovy izy dia hamaly ianao, antsovy izy dia hamaly ianao. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy malala, misaotra anao fanahy masina. Gloire à toi seul Père, gloire à toi Père. Ianao ilay amin'ny seza fiandriananao, miondrika mijery anay zanak'olombelona, misaotra anao Jesosy. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia. Ry hava malala sorantsika ny Tompo ny amin'ny fibebahana teo ary koa ny fiasan'ny fanahy masina izay napebaka antsika ary niasa tamintsika. Mety eninao hatrany ny fanahy masina, mety tsapanao ny fahalehibiazan'ny fanahy masina teo tamin'isika nivavaka teo, satria izy mihitsy no mandray ny contrôle, izy no eto amintsika amin'izao ora sy fotoana izao. Ka isaorantsika azy lehibe izany, voninahitra ho an'i Jesosy, tera ho an'i Jesosy. Isaorantsika ny famanginy toy izao, rehefa mamango toy izao ny Tompo, mamango toy izao ny fanahy masina, dia isaorantsika azy lehibe, satria izy no miteny, izy no mampahery, ary izy no miasa. Isaorantsika ny Tompo. Alleluia. Ry havana, alohany andraisantsika ten'Andriamanitra amin'ny toy an'io teny io zany izay nambarako teo ho vakiantsika zany dia
ho raisintsika zany ny teny hanazavany fanahy masina azy a dia mbola heno hira anankiray isika iomanantsika ara-panahy zany a ny amin'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izany. De rehefa avy eo tsika ovakitsika ny teny a dia ho azavain'ny fanahy masina zay tiany fanahy masina ambara amintsika tsiraray avy a momba an'io teny io. Alleluia. Amen. Me voici seule, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose Jésus, 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 Jésus. Nous t'appelons Père, nous t'appelons Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose Jésus, Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose Jésus. Nous t'appelons Père, Père, Père.
Alléluia. Nous n'avons que toi, nous ne connaissons que toi, Esprit de Dieu. Notre secours, tu es notre secours. Nous t'appelons, Alléluia, alléluia, alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy dia raha ho an'ny tompo irery ihany aja ho azy ho mandrakizay dory. Alléluia. Ry hava-malalo amin'ny tompo tonga isika zao amin'ny tenin'Andriamanitra izay efa nivakiantsika teo dia ho raisintsika zany io tenin'Andriamanitra io Salamo 1:7 dia ho azavainy fanahy masina zany ny tiany ambara ho amintsika tsiraray avy zany amin'izay tiany ambara. Efa novakiantsika teo izy rehetra dia arakaraka ny idinantsika zany izay hijanonany fanahy masina zany no anazavany. Averintsika kely eo amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ianao Tompo no itokiako, aoka tsy homenatra mandrakizay aho. Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho ka afao. Atongilano amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Aoka ho vatolampy fonenana ho antoniko mandrakariva ianao, izay efa nandidy amonjy ahy, fa arambatoko sy manta fiarovana ahy ianao. Ry Andriamanitro afao amin'ny tanany ratsy fanahy aho, dia amin'ny tanany mpanao meloka sy mpanao herisetra. Amen. Ajantsika treo aloha. Efa nazavain'ny fanahy masina teo ny sasany tamin'io teny io. Eto zany tenin'Andriamanitra dia tonga amintsika anio araka ny teneniko teo dia ny tiany fanahy masina zany ampahafantarina antsika anio dia ny fitarainantsika amin'ny tompo, angataka aminy ny amin'ny amonjeny antsika. Tsy haiko ny fiainanao, tsy haiko ny problème misy amin'ny fiainanao, fa ny teny rehetra zany izay tonga omeny tompo antsika zany dia manambara zany ho antsika tsiraray avy. Araka ny teneniko matetika hoe ho ahy aloha izay mizara zany dia ho anao koa izay miaino izany. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny fangatahantsika izany fangatahantsika zany ny amin'ny amonjen'Andriamanitra antsika. Mangataka zany isika ny amin'ny amonjen'Andriamanitra antsika izany. Izany no teny tonga amintsika eto. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ianao Tompo no itokiako. I Davida mpanjaka zany no miteny an'io teny io zany fa ny teny tonga amintsika dia ho raisintsika ho antsika zany. Mila antsika zany maka ohatrany ho modely amintsika zany i Davida mpanjaka satria izy ny teny fitaraina tamin'ny tompo io dia mila antsika zany mitaraina koa amin'ny tompo. Satria matoa ny teny tonga ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia fampianarana ho antsika, fanavaozana ho antsika ary fitariana ho antsika anatona bebe kokoa an'Andriamanitra alalantsika izay sitrapony. Amen. Teny tenin'Andriamanitra ianao Tompo no itokiako, aoka tsy homenatra mandrakizay aho. Efa nambarantsika teo. Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho ka afao. Atongilano amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Aoka ho vatolampy fonenana ho antoniko mandrakariva ianao, izay efa nandidy amonjy ahy, fa arambatoko sy manta fiarovana ahy ianao. Amen. Mbola tsy indraisitsika teo io 7 io. Eto zany i Davida mpanjaka dia niteny aloha hoe nangataka amin'ny tompo zany mba ho tokony. Mila mangataka amin'ny tompo zany tsika ho tokontsika zany ny tompo.
dia mba tsy homenatra zany tsika mandrakizay, dia mangataka ny famonjeny satria izy no anatin'ny fahamarinana Andriamanitra, mangataka ny anafahany antsika ary mangataka ihany koa ny amin'ny anongilanany ny sofiny amintsika, amonjeny antsika, iainony antsika izany. Aoka ho vatolampy fonenana ho antonoko mandrakariva ianao. Amen. Mangataka isika amin'ny Tompo mba ho vatolampy fonenantsika ny Tompo, satria zany vatolampy izany dia zavatra solida zany, zavatra tsy azo etsiketsika zany. Ny vatolampy dia vato tsy mba azo hoe azera hoe atosika dia enjera zany. Raha ohatra ka trano kakazo na ohatra hoe azo enkinana, afaka ela amantonana io enjera ihany, fa ny vatolampy dia tsy mietsika mihitsy. Tokony zany isika tena hoe ho fonenantsika zany ny Tompo, antontsika mandrakariva zany. Tokony tena angataka amin'ny Tompo mihitsy tsika ny amin'ny mba amonjeny Tompo antsika. Ry havana tsy mahavita tena ane isika, tsy mahavita tena isika. 9 ihany amin'ny tapany faharoa hoe izay efa nandidy amonjy ahy, fa aram-batoko sy manda fiarovana ho ahy ianao. Izy zany efa nandidy amonjy antsika. Izy Andriamanitra efa nandidy amonjy antsika, nomeny ny tenany amonjeny antsika. Dia mila antsika mangataka aminy mba tena ho aram-bato sy manda fiarovana ho antsika zany ny Tompo. Satria mazava tsara ny teny amin'ny 7 hoe aoka ho vatolampy fonenana ho antonoko mandrakariva ianao, izay efa nandidy amonjy ahy, fa aram-batoko sy manda fiarovana ho ahy ianao. Amen. Ry Andriamanitra afao amin'ny tanany ratsy fanay aho, dia amin'ny tanany mpanao meloka sy mpanao herisetra. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mamperitreritra. Raha ohatra ka ianao tsara ny voavaky teny teo hoe afao, ry Andriamanitra afao amin'ny tanany ratsy fanay aho, dia amin'ny tanany mpanao meloka sy mpanao herisetra. Eo zany ny tanany ratsy fanahy, dia le tanany ratsy fanahy zany ambarany hoe dia amin'ny tanany mpanao meloka sy mpanao herisetra. Ry havana, misy zany ny olona manao herisetra, azafady misy zany ny olona manao herisetra. Eto zany ny herisetra voambara eto dia raha tsapanao isatana, dia izy tonga dia miditra ny fiainan'olona anankiray. Ny Tompo dia mandefitra miandry antsika izy anokatra varavarany fontsika. Zay ny Tompo vao miditra anaty fontsika. Any amin'ny Apokalipsy 7:20 izany. Mandondona ny Tompo, fa tsy tonga dia miditra ny varavaran'ny fontsika. Mandondona izy. Raha jereko ilay verset sao dia diso aho ka tsy mety raha ohatra ka diso, satria tenin'Andriamanitra ary koa na zavatra tsotra raha tsy azo atao mihitsy ny miteny zavatra diso satria mahavelany amin'ny afo be izany. Apokalipsy 7:20 zay mihitsy. Saotran'i Jesosy tsika afaka kely anaran'i Jesosy Tompo hoe indro mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona. Raha misy mihay amin'ny feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Ny Tompo zany mandondona, fa i Satana kosa dia mpangalatra. Mangalatra, tonga dia miditra izy zany angalatra ny fanahintsika. Izay zany no mahatonga ilay teny eto hoe ato amin'ny Salamo 1:7 hoe eo amin'ny tapany faharoa hoe dia amin'ny tanany mpanao meloka sy mpanao herisetra. Zay le izy. Ary raha ohatra ka mahita isika ny olona ratsy fanahy, ny olona ratsy fanahy dia olona tia setrasetra ary olona tia tonga dia mandidididy amin'ny faratsiam-panahy. Masika mihitsy zany. Izay dia toetran'ny Satana izay. Fa ny toetran'ny Tompo dia be fandeferana ary tena be fitiavana. 5. Fa ianao no fanantenako,
ry tompo Andriamanitro, ry tokiko atry ny fony aho mbola tanora. Ianao no nanakinana ahy hatrany am-boka. Ianao no namoaka ahy avy tao ankibon'ny reniko. Ianao no deraiko mandrakariva. Amen. Alleluia, alleluia. Izay le izy. Andriamanitra, izy no fanantenantsika. Izy rery ihany, izy tompo Andriamanitra no fanantenantsika. Tokony ho izay enganeka tena fanantenanao tokoa Andriamanitra. Enganeka anatiny izay koa ianao hoe manantenan'Andriamanitra. Engany. Dia nitoy hoe ry tokiko atry ny fony aho mbola tanora. Izany hoe raha mbola tanora moa ianao dia mbola anaty fahatanorana izany. Fa eto izany dia i Davida no niteny dia izy efa hoe amin'ny taona efa bebe ihany. Satria hoy izy hoe ry tokiko atry ny fony aho mbola tanora. Izany hoe tamin'ny fahatanorany dia efa natoky an'Andriamanitra izy. Ry havana, matoky an'Andriamanitra va ianao raha tanora? Tokony fiainantsika vao mahary saina isika ka mahalala ny tompo tonga dia efa matoky an'Andriamanitra. Satria hoy Davida hoe ry tokiko atry ny fony aho mbola tanora. Ianao no nanakinana ahy hatrany am-boka. Ianao no namoaka ahy avy tany ankibon'ny reniko. Ianao no deraiko mandrakariva. Amen. Satria ny tompo, izy Andriamanitra no nanakinana ahy hoy Davida hatrany am-boka. Hatrany am-boka zany isika. Dia efa fantatry ny tompo. Izay ilay any amin'ny Salamo 8:30. Fony mbola tsy ary fady isika dia efa fantatr'Andriamanitra avokoa ny andro voatendry. Ary tao anatin'ny kibon'ny renitsika isika tsiraray avy. Isika tsiraray avy velona zao dia vao anaty kibo avokoa. Nisy reny nitondra avokoa isika tsiraray avy. Nisy reny nitondra avokoa isika tsiraray avy. Hatrao ankibo isika dia efa fantatr'Andriamanitra ny momba antsika. Efa fantany ny momba antsika tsiraray avy. Izany hoe isika zany tsy mila akory hanazava amin'ny tompo hoe ohatr'izao na ohatr'izao. Fantantsara ny momba antsika. Fantantsara ny momba antsika. Izay no mahatonga azy miandry antsika hiverina aminy. Raha hiverina moa isika satria tsy manery ny tompo. Tsy manery Andriamanitra. Fanjarantsika ny safidy. Nefa kosa fantatsika tsara fa raha tsy hiverina aminy isika dia afo be no miandry. Afo be no vantaniny izay tsy hiverina amin'iray. Marina izany. Mazava ny tenin'Andriamanitra momba an'izany. Amen. 5:5 fa ianao no fanantenako ry tompo Andriamanitro, ry tokiko atry ny fony aho mbola tanora. Ianao no nanakinana ahy hatrany am-boka. Ianao no namoaka ahy avy tany ankibon'ny reniko. Ianao no deraiko mandrakariva. Amen. Alleluia. Ny tompo Andriamanitra ihany no namoaka antsika ao anaty kibon'ny renitsika. Na dia hoe niteraka antsika raha ny renitsika, raha Andriamanitra nanakana tsy teraka isika. Izy no mandidy sy manapaka ny lalan'ny zavatra rehetra. Izy ny fiandohana, izy ny fiafarana, araka ny teny izay tao anatin'ny vavaka teo. Izy rery ihany no mandidy sy manapaka. Fantany avokoa ny andro voatendry ny fiainantsika. Fantantsarany hoe ovintsika no faty. Ary fantany ihany koa hoe ovintsika no teraka. Izy ihany no nanome ny daty. Ary izy ihany koa no hamarana ny fotoana. Izay no mahatonga antsika mbola antsony mba hiverenantsika aminy. Mbola famindram-pony no mahavelona antsika toy izao. Ry havana, tokony isika tena hoe hiverina amin'iray. Hiverina amin'Andriamanitra satria izy mahalala antsika bebe kokoa noho ny ray aman-drentsika niteraka antsika amin'ny nofo. Io Andriamanitra io dia be fitiavana. Fitiavana tsisy toy izany. Tsisy toy izany ny fitiavana antsika. Tena tsapako mihitsy tamin'ny tompo tonga nanao opération ahy. Tsapako, tena tsapako. Izy ilay tonga avy amin'ny fahazavany. Tonga endriky ny fahazavany. Izy ny teny. Henoko.
tsapako mihitsy ilay fitiavana tena fitiavana tsisy toy izany. Tsy mitovy amin'ny fitiavany ray aman-drentsika niteraka antsika ranofo hoy aho, fa tena fitiavana pe, fitiavana milamina, feno fitiavana tena hoe tsy hay, tsisy fiteny ahafahantsika olombelona anambara ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Aleloia! Tsisy fiteny azontsika ambara na amboarimboarintsika ary na tadiavintsika ary tsisy fiteny ety ambony tany amaritana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Amen. Ka tokony isika hiverina aminy, miverena aminy tompoko, fa be fitiavana an'Andriamanitra antsika. Tsy takatra hiverina izany, tsy takatra hiverina. Amen. Ianao no deraiko mandrakariva. Aleloia! Tokony hiderany tompo mandrakariva isika. Tokony hideran'ny ray mandrakariva isika satria tena mbola famindram-pony no ahavelomantsika toy izao. Izao andro ianantsika izao dia mbola velona isika, dia mbola manana fanantenana, ka tokony tena hiderana azy mandrakariva isika amin'ny fiainantsika. 7 dia izay tohizany fanahy masina eo. Tonga toy ny zava-mahagaga eo imasony maro aho, nefa ianao no fialofana azo antoka ho ahy. Ny vavako dia ho feno ny fiderana anao, sy fankalazana anao mandrakariva. Aleloia! Ajantsika treo aloha. Tonga toy ny zava-mahagaga eo masony maro aho izy. Tonga toy ny zava-mahagaga eo masony maro aho, nefa ianao no fialofana azo antoka ho ahy. Ny vavako dia ho feno ny fiderana anao, sy ny fankalazana anao mandrakariva. Amen. Ry havana, rehefa ao amin'ny tompo isika, rehefa lasa zanak'Andriamanitra isika, dia mahagaga ny maro, mampagaga ny olona ny fiovantsika, satria tsy tahaka ny teo aloha intsony. Ary misy ny mitsangana ho fahavalo, misy ny gaga fotsiny dia mijery, ohatrany hoe olona inona ary ty olona hitako ty, olona hafahafa, nefa izay le hoe ao amintsika fanahany ray. Lasa olona hafahafa isika, tsy mitovy amin'ny fombantsika teo aloha intsony. Tsy maintsy miavaka izany isika teo aloha ary isika amin'izao. Isika ihany efa mahatsapa an'izay. Mahatsapa an'izay isika, ary tsy mila miteny aman'olona, fa ny olona izay mahafantatra antsika manodidina dia mahita izay fiovana izay. Mahita ilay fiovana, satria lasa hafahafa isika. Araka ny teny Davida eto hoe tonga toy zava-mahagaga eo imasony maro aho, nefa ianao no fialofana azo antoka ho ahy. Amen. Satria tsika mialoka amin'ny tompo, izy no fialofantsika. Dia rehefa mialoka ao amin'ny tompo isika, dia ny tompo no hitan'ny olona ny fahalehibiazan'ny tompo amin'ny fiainantsika. Amen. Ny vavako dia ho feno ny fiderana anao. Ny vavako dia ho feno ny fiderana anao. Tokony hideran'Andriamanitra foana isika, anandratra azy foana isika, sy ny fankalazana anao mandrakariva. Amen. Ry havana, tokony izay mihitsy. Raha mbola tsy amin'izay ianao dia mametra fanontaniana. Inona no avoaka ny vavanao anaty 24/24? Misy firesana ny tompo ve ao? Misy louange ve ao? Misy fibebahana ve ao? Misy famakiana ny tenan'Andriamanitra ve ao? Misy tena fiainan-danitra ve ao? Zay le fiainan-danitra. Zay le araka ny vavaka nampianaran'ny tompo hoe ny ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Zay ny ilay izy. Rehefa mivavaka an'iny ve ianao tompoko, dia ahoana ny fahatsapanao an'iny vavaka iny? Le hoe rainay izay any an-danitra. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao. Tena ho amasinina marina ve ny anaran'ny iray rehefa mivavaka an'izay ianao? Ho tonga anie ny fanjakanao. Tena miandry ny fanjakana marina ve ianao? Miandry ny fanjakan'Andriamanitra marina ve ianao? Sa matahotra ny zavatra ho avy? Sa mbola anatin'ny ota? Ho tonga ny fanjakanao, ho atao anie ny sitraponao. Tena ataonao marina ve sitrapon'Andriamanitra?
Ataonao marina ve ny sitrapony? Ny etỳ tany ho takiny any an-danitra. Izay le izy. Ny fiainanao etỳ ambony tany ve tahaka ny fiainana any an-danitra? Ry havana tokony ho izay mihitsy. Izay no mahatonga Davida mpanao salamo miteny eto hoe ny vavako dia ho feno ny fiderananao, ho feno ny fiderananao sy ny fankalazananao mandrakariva. Mandrakariva. Ry havana tokony ho izany isika rehefa ao amin'ny Tompo. 5 dia ho hita eo rehefa ohatra ka tonga dia midina isika. Aza manary ahy amin'ny andro ny fahanterako. Aza mahafoy ahy raha miaketraka ny heriko. Fa miresaka ahy ny fahavaloko ary miara-mihoko izay miambina ahazo ny aiko. Ka miteny hoe Andriamanitra efa nafoy azy, enjeo izy ka sambory fa tsy misy hanafaka azy. Andriamanitra o aza manalavitra ahy, ry Andriamanitra o fangana monjy ahy. Aleloia. Ajanoko hatreo. Eto zany Davida dia miteny ihany koa izy hoe aza manary ahy amin'ny andro ny fahanterako. Izay le izy. Aza mahafoy ahy raha miaketraka ny heriko. Amen. Ry havana, rehefa may manomboka ny taona, rehefa may mitombo ny taona, azafady, rehefa may mitombo ny taona, manomboka zokidzokiny dia mahatsiaro miaketraka tokoa ny hery. Izany hoe, ohatra omeko anao raha mbola tanora ianao, za tsapako amin'ny taonako. Raha ohatra hoe mandeha dia tsy tahaka ny teo aloha intsony. Teo aloha mbola afaka mandeha adiny 5 tsy mijanona, dia verina avany mbola manao zavatra maro isan-karazany ato trano, manadio, mahandro-sakafo, manao zao, manao an'izao. Fa ankehitriny dia tsy maintsy ahena zavatra atao satria reraka. Reraka izay le hoe miareraka zany ny aintsika rehefa may mitombo ny taona. Le hery zany tsy misy hery firy intsony. Hafa mantsy ny tena efa hoe antitra be. Fa eto zany dia manambara ny ten'Andriamanitra fa hoe aza mahafoy ahy raha miaketraka ny heriko. Ry havana, ny Tompo zany dia miaraka amintsika foana hatramin'ny fiandohana hatrany am-boka ka mandra pataperany aintsika rehefa tena ao amin'ny Tompo isika. Izay no mahatonga Davida mangataka amin'ny Tompo hoe aza manary ahy amin'ny andro ny fahanterako. Ry havana, oka isika tsy hisaraka amin'ny Tompo, fa tsy hoe kory hoe hiaraka amin'ny Tompo dia afaka 2 andro 3 andro vita ny any am-piangonana. Raha vavaka any am-piangonana ianao dia verina indray fiaina izao tontolo izao, mitandrema tompoko. Fa tsy ohatr'izany mihitsy ny miaraka amin'Andriamanitra. Tsy ohatr'izany mihitsy ny miaraka amin'Andriamanitra. Fa miaraka amin'ny 24/24. Amen. Araka ny teny teo hoe ny etỳ tany ho tahaka ny any an-danitra. Fiainan-danitra foana tokony iainantsika. 10 fa miresaka ahy ny fahavaloko ary miara-mihoko izay miambina ahazo ny aiko. Ka miteny hoe Andriamanitra efa nafoy azy, enjeo izy ka sambory fa tsy misy hanafaka azy. Aleloia. Ry havana, ny fahavalo dia mitady kendri-toana foana, miandry kendri-toana foana, mitady izay amelezana antsika foana. Izay ny fahavalo. Tokony tsy hipetrapetraka mihitsy isika. Tokony hiala amin'ny fahakamona. Aza mba kamo mandoalika mivavaka izany. Aza mba kamo mandray baiboly izany. Ny zavatra ataon'ny fahavalo aneka ny anakana antsika tsy ho hisy fifandraisana bebe kokoa amin'Andriamanitra. Any aneny ataony. Fantany ianao fa hoe vavaka, hoe zanak'Andriamanitra. Dia ny anafahany ianao tsy zanak'Andriamanitra dia ny amin'ny atao izay analavirana anao tsy hamaky ny tenin'Andriamanitra ary tsy hivavaka amin'Andriamanitra. Na anao koa ny asan'Andriamanitra. Rehefa ohatra ka mijanonjanona ianao dia faly satria tafiditra izay, fa tafiditra izay ao aminao. Satria manomboka kamo ianao. Ny fahakamoana dia devoly izany. Devoly anie ny fahakamoana. Roay amin'ny anaran'i Jesosy. Roay amin'ny anaran'i Jesosy dia lasa izy. Mila mijoro foana isika. Mila mandroso foana hatrany an-danitra. Amen.
1:10 ka miteny hoe Andriamanitra efa nafoy azy, enjeo izy ka sambory fa tsy misy anafaka azy. Andriamanitra o, aza manalavitra ahy, ry Andriamanitra o, fangana hamonjy ahy. Aoka ho menatra sy ho levona ny mpanohitra ny fanaigo. Aoka hitafienatra sy fafambaraka izay mitady anisy ratsy ahy. Amen. Ry havana, tokony hisandratra ianao eo anatrehan'i Jesosy. Tokony isika hita ny tompo hoe zanak'Andriamanitra. Fa tsy akory hita ny tompo hoe ary amin'ny fakofako izao tontolo izao ary. Tsy any anatin'izao tontolo izao intsony tokony ahitany tompo antsika, fa tokony ho hitany isika eo anatrehany. Tokony miavaka isika eo anatrehan'izao tontolo izao. Satria faly ny fahavalo ho afa-baraka isika raha ohatra ka latsaka anatin'izao tontolo izao. Izay ny andrasan'ny Satana e. Ary tena mitady anisy ratsy antsika foana Satana. Zay tadidio zay, araka ny teniniko hoe olona no ampiasainy. Olona no ampiasainy. Mety olona tena akaiky anao mihitsy ara, olona fantatrao mihitsy no ampiasainy. Ka raha vao kivikivy eo ianao, raha vao verin-dalana kely eo ianao, raha vao kamokamo ianao dia faly eny dia vola e. Faly, ka mila mijoro tsara tompoko. Mila mijoro tsara ho afa-baraka ianao raha ohatra ka tsy mankatoa tsara an'Andriamanitra. Fa tokony ny fahavalo no hitafy enatra sy ho afa-baraka izay mitady anisy ratsy antsika. Tokony izay no afa-baraka, satria raha ohatra ka isika no tsy maharesy dia izy no maharesy. Ka mila mijoro tsara isika. 14:10. Fa izao kosa dia anantena mandrakariva ary hitombo lalandava ny fiderako anao. Ny vavako dia hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro intsony ny isany. Amen. Aleloia. Zay le izy. Rehefa menatra ny fahavalo, rehefa levona ny fahavalo, satria izay no manohitra ny fanahintsika, dia ny asan'ny maizina zany, devoly zany. Rehefa levona, rehefa menatra, dia isika kosa, araka ny teny Davida eto 1:10 hoe, fa izao kosa dia anantena mandrakariva ary hitombo lalandava ny fiderako anao. Mitombo tsika, mitombo isika amin'ny ara-panahy. Ary ny vavako dia hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro intsony ny isany. Amen. Tokony hitory foana isika an'Andriamanitra. Tokony hitory foana isika an' Jesosy. Izay tompoko. Ny asan'Andriamanitra dia betsaka ny miandry antsika. Niza ianao raha ohatra ka hoe miantso hoe mpanompon'i Jesosy ianao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Na ny olona manodidina anao fotsiny ara tokony hanambaranao an' Jesosy. Tokony hijoroana vavolombelona ny amin'ny nataon'ny tompo anao, satria tokony tsy ho fantatrao ny isan'ny soa nataony ianao. Fa raha tsy teny ianao, raha tsy hanambaran'i Jesosy ianao dia tadidio tsara. Fa toy ny tsy zanak'Andriamanitra ianao zany, fa mitovy amin'izao tontolo izao ihany. 15:10. Ho avy amin'ny asa lehibe nataony tompo Andriamanitra ao. Averiko indray mpandeha. Ho avy amin'ny asa lehibe nataony tompo Andriamanitra ao. Ampatsiaro ny fahamarinanao aho dia ny anao ihany. Amen. Zay le izy. Isika tokony anambara ny asa lehibe izay nataony tompo Andriamanitra tamin'ny fiainantsika tsiraray avy. Tokony. Ary misy foana ny mirakla ataony tompo amintsika. Fa tsy andro fotsiny akory isika iandro olona. Ry havana, hijoro anatren'Andriamanitra isika tsiraray avy. Hijoro eo anatren'Andriamanitra isika tsiraray avy isam-batan'olona. Tsy andehanao anambara hoe Jesosy narehany mama Felisy aza ahako. Izay no mahatonga anahy tonga eto. Dia antanao Jesosy hoe inona no mbo ataonao? Inona nataonao? Aiza zany ny trano hipetrahanao nefany? Mila trano koa ianao tompoko rehefa tonga ny fotoana elanao ity. Mila trano koa ianao hivatananao any an-danitra rehefa tonga ny fotoana elanao ity. Satria ametraka fantenanao Jesosy. Satria araka ny teny izay novakiko teo tato amin'ny écran, efa lasa moa zany isoratra iny le manambara an'le hoe hitondra ny amaly ny valikasantsika zany ny tompo.
amaly izy ame valisoa zany ny tompo ame valisoa antsika tsiraray avy dia inona no valisoa ho voarainao raha ohatra ka tsy nanao nininona ianao. Mila zany isika miasa aza reraka miakatra ny tranonao any an-danitra rehefa manomboka miasa ianao. Fa tsy maintsy kosa aloha anao manana Jesosy ho tompo sy mpamonjy vita batisa amin'ny rano be dia anao batisa fanamasina ho anao ny tompo. Zay ianao vao afaka anambara zay fahagagana ataon'ny tompo. Fa raha ohatra ka hoe ay tonga de ndeha hiasa zany ianao asan'Andriamanitra, inona no ambaranao ary? Raha ohatra ianao raha mbola tsy vita fihavanana amin'ny Jesosy, ry havana, oka isika hitandrina mafy de mafy. Mila antsika zany ampatsiaro ny fahamarinana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Ampatsiaro, hiteny ny asa lehibe, azafady, hiteny ny asa lehibe zay nataon'ny tompo tamin'ny fiainantsika. Andifa fito ambin'ny folo. Andriamanitro, ianao no nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora, ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagagana nataonao aho. Zay zany le izy. Ny tompo Andriamanitra anie no mampianatra antsika. Izay le hoe ny fanahy masina no miteny amin'ny alalantsika na amin'ny fotoana zany na tsy amin'ny fotoana. Ry havana, tsy ho ampianarin'olona intsony isika. Fa ny fanahy masina no ampianatra anao amin'ny zavatra rehetra. Rehefa hitory ianao amin'ny olona anankiray dia hiteny ianao fa fanahy masina no miteny amin'ny alalan'ny vavanao. Izy fanahy iray no miteny amin'ny alalan'ny vavanao. Fa tsy ianao akory no hoe eritreritra anatin'ny sainao, fa mivoaka ho azy ny teny izay tiany tompo ambaranao amin'ny olona zay eo alohanao. Izay le hoe efa ao amin'ny tompo isika. Izay no mahatonga Davida miteny hoe Andriamanitra ianao no nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora, ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagagana nataonao aho. Amen. Izay le hoe témoignage. Mila zany isika manambara ny fahagagana nataon'ny tompo. Mila isika manambara zay nataon'ny tompo tamin'ny fiainantsika, fa tsy tazominao fotsiny ihany akory. Nefa tokony amonjena fanahin'olona izany. Misy maro ny olona matahotra hiteny satria hoe sao de tsy nohon'ny olona, sao de mahazo vavaratsy, sao de tsy tian'olona intsony avy eo, fa hoe niova hafahafa. Ry havana, mitandrema tompoko, fa homenatra anao ny tompo. Raha menatra azy ianao, zany hoe raha menatra anambara an' Jesosy ianao amin'ny olona, dia homenatra anao koa ny tompo rehefa tonga eo anatrin'Andriamanitra iray ianao. Amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy izany. Homenatra ny tompo eo anatrehan'Andriamanitra sy ny anjeliny raha ohatra isika ka menatra azy ety ambonin'ny tany. Ahoana moa isika niditra any an-danitra nefa tsika raha menatra an' Jesosy? Tsy mety anie izany. Tsy mety izany. Aleonao miarakaraka amin'izao tontolo izao dia atao amin'ny ilan'ilan Jesosy dia eritreritra ve hoe hiditra any an-danitra? Ry havana, tsy azontsika sangisangiana mihitsy Andriamanitra. Mila tsika mitandrina mafy amin'ny fanahintsika. Ny tompo dia mahita sy mahalala anatin'ny fontsika, fantany tsara anatintsika ny mombantsika manontolo. Tsisy miafina anatrehan'Andriamanitra izany. Tsisy miafina na dia kely akory ara. Na dia kely akory ara. Eto Davida dia miteny hoe ny asanao lehibe, asan'Andriamanitra no ataontsika ety ambony tany, asan'ny lanitra. Tsisy antsika io fa n'Andriamanitra io. Asan'ny lanitra. Andifa 7:20 izy manambara tsara an'izay. Hoy ny teny tompo hoe koa na dia efa antitra sy fotsy volo aza aho, dia aza mahafoy ahy Andriamanitro, mba azahoako manambara ny herinao amin'izao taranaka izao, sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Amen. Zay le izy. Isika zao no ho avy. Mahita ny tenin'i Davida eto. Hitantsika tsara fa i Davida manambara ny asa lehibe nataon'ny tompo taminy. Fantatsika tsara ny tantaran'i Davida. Tokony isika manambara koa amin'ny hafa izay nataon'ny tompo amintsika, mba hahavoavonjy ny hafa ihany koa. Ary jerevy ny teny amin'ny 5:17 teo hoe dia nitory fahagagana nataonao aho. Fahagagana nataon'Andriamanitra. Mirakla nataony amin'ny fiainantsika. Misy ny mirakla rehefa tena ao amin'ny tompo isika. Misy
rehefa tena amin'i Jesosy ianao dia ho hitanao fa tena misy ny mirakla. Fa mila aloha ianao manantona azy tanteraka. Amen. Andifa sivy ambin'ny folo. Miatra amin'izay avo indrindra ny fahamarinanao, Andriamanitra izay nanao zava-dehibe. Andriamanitra iza no tahaka anao? Ianao izay nampahita anay fahoriana be sady mafy, no amelona anay indray, ka ampiakatra anay indray hiala avy amin'ny toerana lalina amin'ny tany. Amen. Ry havana, i Davida koa dia tanatin'ny fahoriana be. Tsika tokony tsy teny hoe mafy zany fiainana zany, zao ny olana, zao ny olana. Ry havana, maro ny kristianina miteny hoe tokony tsy hisy ny problema rehefa zanak'Andriamanitra. Tsia tompoko, raha vao misy ny olana be dia be ny miemotra. Maro ny mieritreritra hoe tsy hisy mihitsy ny olana rehefa manompo ny tompo. Tsy maintsy misy foana ny olana. Tsy maintsy sarotra lalana andalovantsika ety ambonin'ny tany izay vao tafiditra any an-danitra. Satria ady no atrehantsika ety, ady. Fa tsy vakansy akory hitsangatsangana, fa ady. Ady no atrehantsika ety mba ho tafiditra any an-danitra. Ka mila isika tena hoe miady mba ho tafita hatramin'ny farany, mba haresy. Araka ny teny Paoly apôstôly na tafita ny hazakazaka hozy izy, na atody ny hazakazaka hozy izy, ohatr'izay zavatra ny teneniny, na atody izy, vitany azy, vitany. Ka ny antsika, ahoana ny antsika? Ahoana ny antsika mbola ety ambony tany isika? Ry havana, miverena amin'ny tompo, miverena amin'ny tompo, satria mandalo ihany isika ety ambony ity tany ity. Ary Paoly dia niteny mihitsy ny amin'ny hoe andraisany satroboninahitra, izay le izy andray ny valiny asany. Efa voaomana va satroboninahitra anao? Efa voaomana va? Ho hisy sa tsy ho hisy? Ry havana, mifoaza fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy miandry antsika izy. Anisany andrasany tompo va ianao? Sao dia tsy miandry anao izy? Sao dia mieritreritra ianao hoe miandry anao Jesosy, nefa ny fiainanao mbola tsy araka ny tompo? Mila mitandrina isika tompoko, mila mitandrina isika. Hotoizantsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fa 20 isika izao. Andifa sivy ambin'ny folo, avetsika kely ny andifa sivy ambin'ny folo, azafady avetsika kely ny andifa sivy ambin'ny folo. Miatra amin'izao, miatra amin'izay avo indrindra ny fahamarinanao, Andriamanitra izay nanao zava-dehibe. Andriamanitra iza no tahaka anao? Ianao izay nampahita anay fahoriana be sady mafy, no amelona anay indray, ka ampiakatra anay indray hiala avy amin'ny toerana lalina amin'ny tany. Amen. Ry havana, avy amin'ny lalina ane isika, lalina ane ity tany ity, avy amin'ny lalina ka ho ampiakarina any an-danitra isika rehefa tena mahatody tsara hatramin'ny farany, hatramin'ny farany. Fa raha ohatra ka tsy mahatody isika dia vao mihitsika mbola any amin'ny lalina farany indrindra, any amin'ny afo be izany. Diny faraka amin'ny 20, ampitomboy ny voninahitro ary aoka ampionina ay indray ianao. Amen. Ry havana, mangata amin'ny tompo, mangata amin'ny tompo, izy ane ampitombo anatitsika ny voninahitry ny tompo ao anatitsika. Izy tompo no isandratra, izy tompo no ambara, izy tompo Andriamanitra no tokony isandratra amin'ny fiainantsika, tsika tokony hietry ary mangata amin'ny tompo, satria izy ihany no afaka, izy irery ihany no afaka ampionina antsika. Raha misy problème ianao dia izy irery ihany no afaka ampionina anao, izy irery ihany. Mila manantona azy, mila mangataka aminy, dia anafaka anao izy ampaherenao. Andiny faharoa amby 20, izao kosa dia hideranao amin'ny valia, dia ny fahamarinanao ry Andriamanitra ankalazanao amin'ny lokanga ry Ray Masin'i Israely ioby ny molotro raha mankalaza anao, ary ny fanahy kokoa izay navotanao. Andiny fahavatra amby 20 farany, ny lela kokoa dia ivory, azafady,
Ny lela kokoa dia hitory ny fahamarinanao mandrakariva. Fa menatra sy mangay ahy izay mitady anisy ratsy ahy. Amen. Aleloia. Zay le izy. Eto Davida dia manambara hoe hideran'Andriamanitra izy zany. Izany hoe hihira ao an'Andriamanitra izy zany amin'ny valia. Dia ny fahamarinanao izy fahamarinanao. Mila mitandrina isika tompoko. Fahamarinana sy fahamasinana. Fa tsy hoe koa hoe hideran'Andriamanitra dia mbola fomba fandiana zao tontolo zao ihany ny atao, fitafiana zao tontolo zao ihany ny atao. Dia tsy fantatra intsony hoe hiran'Andriamanitra ve ny ataon'io? Sa ho an'ny Satana? Ry havana, mitandrema fa misy ny fandrika ratsy dia ratsy. Sao dia tsy Andriamanitra no hiranao, fa ny any anaty lavaka no falifaly mahitanao mihira. Mitandrema tompoko. Ankalazanao amin'ny lokanga aho ry ray masina Israely io. Amen. Ray masina, masina Andriamanitra. Masina ka tokony ho masina ny fiderana azy sy ny fankalazana azy. Zay ihany no ankasitrahan'Andriamanitra. Zay ihany no ankasitrahany. Ioby ny molotro raha mankalazanao, ary ny fanahy kokoa izay navotanao. Amen. Zay le izy. Ny molotra antsika dia mioby an'Andriamanitra rehefa mankalazana azy. Ny fanaiko koa izay navotanao. Zay le ny fanahintsika mihitsy no miasa araka ny teneniko. Ny fanahintsika mihitsy no miasa ho an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia fanahy. Dia ny fanahintsika tsy maintsy mifandray amin'ny fanahin'Andriamanitra. Satria izy dia fanahy. Izay no mahatonga ilay hoe tokony mivavaka araka ny fanahy isika. Ary miteny araka ny fanahy. Misaina araka ny fanahy. Izay ataontsika dia araka ny fanahy. Manontany ny fanahy masina. Satria izy no tokony ho lehibe antsika. Izy mihitsy no patron antsika. Izy no mibaiko antsika amin'izay rehetra ataontsika. Izy izao miteny izao. Nomeny ny teny dia izy no miteny. Fa za dia trano fotsiny ihany. Vatana fotsiny ihany. Fa izay voaka ny vavako dia izy no miteny. Izy no miteny. 7:20 farany. Ny lela kokoa dia hitory ny fahamarinanao mandrakariva. Fa menatra sy mangay ahy izay mitady anisy ratsy ahy. Amen. Ry havana, tokony ho izay no tenintsika tahaka ny tenin'i Davida. Tokony hiteny tahaka ny Davida isika. Ny lelantsika tokony hitory ny fahamarinan'Andriamanitra mandrakariva. Mandrakariva fa tsy hoe alahady ihany raha vavaka alahady ianao. Na hoe asabotsy ihany raha vavaka asabotsy ianao. Na hoe zoma raha vavaka zoma ianao. Ry havana, mandrakariva. Hitory ny fahamarinan'Andriamanitra mandrakariva. Isan'andro tsika tokony hiderana azy. Tokony hibebaka. Tokony hivavaka. Tokony hankalaza azy. Hihira ho azy. 9:20 tapany farany dia hoe fa menatra sy mangay ahy izay mitady anisy ratsy ahy. Amen. Zay zany no zavatra iseho. Rehefa tena ao amin'ny tompo isika mijoro tsara dia tsisy tsony ny irika ahafahan'ny Satana sy ny firongony miditra amin'ny fiainantsika. Ry havana, ho menatra sy hangay ahy izay mitady anisy ratsy antsika. Rehefa tena ao amin'ny tompo isika. Rehefa tena feno ny fanahin'Andriamanitra isika. Ry havana, mila isika mahatsapa tsara ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Izay tsy takatra heverina ny ataony amintsika tsiraray avy. Ny fitiavany iray antsika dia tsy azontsika refesina hoy aho. Tsy azontsika refesina ny fitiavany antsika. Ry havana, amaranantsika ny fotoana. Hivavaka isika. Hivavaka isika. Hisaotra an'Andriamanitra. Hidera azy ny amin'izay rehetra nataony antsika tsiraray avy. Amin'izany teny mamy nomeny antsika anio izany. Ny fahalebiazany, ny fitiavany antsika izay tsy takatra heverina, izay nampaherezany antsika anio.
dia manasanao aho hiara hivavaka amiko, satria izy ilay Andriamanitra lehibe indrindra no afaka manatrika anao naizanaiza misy anao, naizanaiza misy anao. Ndao tsika hisaotra ny iray amarana antsika izao fotoana izao. Ataovy ny vavaka anao, mangataha amin'ny ray mba ho tena ho tahaka ny Davida tokoa ny fiainantsika tsiraray avy. Izy irery ihany no azontsika hitokiana, satria tompoko ketsa dia ho avy Jesosy. Alamino ny fiainanao, alamino ny fiainanao, fa tsy misy tsony ny fotoana, tsy misy tsony ny fotoana. Efa ketsa dia amin'ny 12 alina ny ora, izany hoe fahatapera zao tontolo izao. Fahatapera zao tontolo izao, tsy ny ora ato trano akory no ambarako anao, fa ny amin'ny fotoana izay eviany tompo. Efa ho tapitra izany zao tontolo izao, efa ho tapitra, ka mila isika mandamina tsara ny fiainantsika. Ndao isika hisaotra ny iray. Jesosy io, misaotra anao izay Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao ray, ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay anio. Teo koa ny fibebahana ray malala o, namela anay ianao, nanavao anay ianao fanahy masina o, ny teny ianao fanahy masina o, nampianatra anay ianao zavatra mahagaga izay tsy takatray. Ka misaotra anao izay ray, misaotra anao izay ray malala o, satria ianao lay izy hatramin'ny taloha indrindra. Ray malala o, ianao tokoa no miady ho anay, fa izay kosa dia angina. Ianao ray malala o, mahafantatra anay hatrany am-boaka izahay. Ianao no nahary izao rehetra izao, ianao no tompony izao rehetra izao ray malala o. Ka misaotra mitafotafo izahay, misaotra ny amin'ny fitiavanao izay zanakao. Eny ray malala o, tsy takatra heverina ianao, masina ianao, tsara indrindra ianao, ary Andriamanitra tsy tia ratsy ianao, Andriamanitra tsy tia eloka ianao. Mila fahamasinana sy fahamarinana ianao, izay no tianao anatonanay anao. Ray malala o, manatonanao izahay, misaotra, midera, mankalaza anao, mitsaoka anao, manandratra anao ray malala o, noho ny fitiavanao anay, fitiavanao anay tsy misy fetra. Misaotra ray, nanomezanao anay ny zanakao lay tokana. Midera mankalaza anao izay Jesosy o. Misaotra Jesosy ny amin'ny nanoranao ny tenao tambony azy fijaliana, ny amin'ny ranao ny tete. Misaotra Jesosy o, misaotra mitafotafo. Dera ho anao rery ihany, misaotra ny amin'izao fotoana izao, misaotra ny amin'izao alina izao Jesosy o, misaotra ny amin'ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy. Ampahirezo foana izahay tompo malala o, ampahirezo Jesosy o, fenoy ny fanahy masinao, tario mandrakariva ho mendrika anao, satria anao no Andriamanitray, anao no Andriamanitray. Misaotra ray ny amin'izao fotoana izao, misaotra ray malala o, misaotra ray malala o. Voninahitra ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary mandrakizay dory. Alleluia, amen, amen, alleluia. Ry hava malala amin'ny tompo, izay ny fotoanantsika anio fa dia mametraka veloma ho aminareo indray aho fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Mahereza daholo tompo satria ho avy Jesosy, kely sa dia ho avy Jesosy, mahereza trany ao amin'ny tompo. Veloma tompoko, amen.